Faly miarabantsika tsirairay avy manaraka indrain'izao fandarana iomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Fahatelo zao tia ny amin'ilay hoe nivoa tao Babilôna. Ny rafitiniko kely ny zavatra rehetra voalaza teo aloha, ny zavatra takiany tompo amintsika dia ny miala ao amin'izay tsy fahamarinana rehetra, miala amin'ny fiombonan'ota. Ny tompo dia alan'ny tompo ny atao hoe compromis. Ny atao hoe compromis dia firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy. Ny atao compromis dia manaiky ny tsy fahamarinana ary dia miaina ao anatin'izay. Ny atao hoe miala ao Babilôna, ny Babilôna dia tsinona fa anarana toko-pivavahana, fomba pivavahana, fisainana rafidrafitra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa olombelona ny lohany. Kanefa dia voalaza fa Jesosy Kristy ny lohan'ny fiangonana ary tsika rehetra dia tenan'i Jesosy Kristy, tenan'ny fiangonana. Kanefa amin'izao fotoana dia ny akamaroana toko-pivavahana, trano fivavahana dia tsy Jesosy Kristy no lohany fa olombelona ny lohany. Ary rehefa olombelona ny lohany ka olona tsy manana an Jesosy io dia mamona no manjaka ao, vola zany no manjaka ao. Lasa ilay ondry tsy fahanana fa ilay ondry no mamahana mpanompon'Andriamanitra. Lasa ilay ondry no akana vola amin'ny fomba maro isan-karazany, adidy maro isan-karazany, isan'alahady, fety maro isan-karazany, isan'alahady, ary tsy maimaimpony ireo fa misy vola alaina foana, ary rahonana raha tsy mandoa, faizina raha tsy mandoa, ary itenenana teny marary raha tsy mandoa. Izay ilay hoe Babilôna. Ao anatin'ny toko-pivavahana tsy mitory ny fahamasinana, tsy mampibebaka ny olona hiala amin'ny ratsy ary hanatona an Jesosy, tsy mitory ny hazo fijaliana manafaka ny olona amin'ny tena mampanota, fa mitory indray ara ny fanindraindrana ny nofo toy ny hoe pensée positive, toy ny hoe resaka cure d'âme, fanindraindrana ny nofo sy ny maha olombelona, toy ny hoe resaka fahombiazana eto tany, resaka tsy milaza ny fahafatesana eo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy. Voalaza Romanina toko fahenina fa ny mifanohatra amin'izay dia ny fanindraindrana ny tena. Izany koa dia Babilôna, izany koa dia ilay fomban'olombelona. Ary ny akamaroany toko-pivavahana dia izany ny zavatra misy ao. Tsy manjaka ao intsony Jesosy. Vola no mibaiko, vola no manjaka, ary ny vola tadidio fa miray lalana amin'ny fijangajangana. Ny fitiavam-bola tadidio fa miray lalana amin'ny fijangajangana, amin'ny fahalitoana. Raha ao amin'ny toko-pivavahana, ao amin'ny trano fivavahana misy ianao no manjaka ny fijangajangana ho an'ny tanora ao anatin'ny chorale, ao anaty groupe hira évangélique, kanefa ao anaty fornication, firaisana ara-nofo ivelan'ny alohan'ny fanambadiana, ary tsisy manalitra anao ny amin'izany, tsisy miteny anao ny amin'izany, mivoa tao raha ianao amin'ny famasinana nefa miara-miaina sy misy toetra tahaka an'izany. Zay ilay Babilôna, mila ialana. Raha resaka fanompoana, fanaterana vokatra, fanaterana vola, fanaterana adidy, famelomana mpanompon'Andriamanitra dia mivoa tao fa zay ilay Babilôna zay. Fa ny tena idealy, izany hoe ny tena fitaratra, Jesosy Kristy. Ahoana hoy Jesosy Kristy? Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpiandry tsara mitondra ny ondry mivoaka dia mandeha mitondra azy amin'ny ainy maitso. Ny mpiandry tsara dia vakiony ny Salamo 7:20. Jereo raha ohatra ny pasteranao na ny hoe mpanompon'Andriamanitra ao aminao, fa hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, mampandry amin'ny ainy maitso izy, mitondra amoron-drano fialan-tsasatra izy. Any hoe ilay mampandry amin'ny ainy maitso mitondra teny velona, teny manamasina, teny manamarina, mitondra amin'ny rano fialan-tsasatra izy. Ilay rano tsy inona fa kitenin'Andriamanitra ity, ilay rano manadio, ilay rano manamasina, ilay rano mamelombelona. Ny teny omenanao ve teny mamelombelona? Ilay teny omenanao ve teny manasa, manala anao amin'ny fahotana, manala anao amin'ny fahazaran-dratsy, manala anao amin'ny fahalitoana, sa teny mbola mampatory anao nefa ianao efa ao anatin'ny fahotana? Sa teny mandrotsirotsy ary tsy mitarika anao hibebaka, fa teny mitarika anao amin'ny vola, mitarika anao hanome fahafolo-karena, mitarika anao hanome fanatitra ho an'ny mpaminany? Fa ny tenin'Andriamanitra dia voalaza mihitsy hoe ny mpiandry dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ireo no mikarakara sy mamelona ny ondry, tahaka ny nataon'ny Paoly ihany koa zany. Paoly dia niteny mihitsy Paoly hoe
zaho izy sanatria raha nitady vola fotsy sy volamena tamin'ny olona fa ireto tanako reto ozy ny asa mba hazoko mivelona tsara ary mamelona izay miara-miasa amiko fa tsy nataoko vesaka ny filazantsara tsy nataoko amakitratra ny olona ny filazantsara fa raha mitoro ny filazantsara dia ataoko maimaim-pony zany amin'izao fotoana nefa ny filazantsara torina ny antoko-pivavahana mitsangana dia ny angorombola akavola any aminao no ataony izay le atao hoe Babilôna. Raha nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, nanaiky an'i Jesosy ianao, sationany fotsiny le Babilôna voalazako teo fa mbola ao anatin'izay koa ny pastera izay misara-panambadiana ary mivady amin'ny vehivavy hafa indray avy eo voalaza any amin'ny Matthieu 9:10, Marka 10, ny Romanina 7 fa fahavetavetana fijangajangana fahalotony eo anatrehan'Andriamanitra ny divorce et remariage, zany hoe tsy planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny divorce fa rehefa nivady ny olona iray dia mivady mandrakizay, ary tsy planin'Andriamanitra ny divorce dia manambady indray, mazana zany fa zany no voasoratra ato ary tianambara aminao. Ka raha ny mpitondra ny fivavahana anao olona ao anatin'ny divorce et remariage, zany hoe ny sara-panambadiana ary nanambady indray, voalaza mihitsy fa fijangajangana zany. Ary any amin'ny Korintianina raha tsy diso avy voalohany na ny faharotoko fahinana dia hoe tsy fantarareo va fa ny mpizangajanga tsy andova ny fanjakan'ny lanitra, tsy andova ny fanjakan'ny lanitra, ka ny mitondra anao anatin'izany fijangajangana fisarahana dia mivady zany indray izay fahalotona sy fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra mampirisika ny olona sahala amin'izany koa Babilôna ihany koa zany, Babilôna ihany koa zany, ny fomba maro isan-karazany, fahalotona maro isan-karazany. Dia nampiaraka tamintsika amin'izay avy eo hoe miverena mivoa tao rehefa nanolo tena dia makaiza makao amin'i Jesosy ilay tena vavahady. Za ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ny otra, za rehefa hidiran'ny olona dia azo hoanina izy, hivoaka sy hiditra izy dia azo hoanina. Fa hoy Jesosy entoko mivoaka izy, entoko mivoaka izy, mitondra anao mivoaka Jesosy dia makaiza ho any amin'ny atoko-pivavahana hafa indray. Tsy zay, tsy ho any amin'ny atoko-pivavahana hafa indray fa miditra ao amin'i Jesosy. Dia efa nilazaiko ilay izy hoe ao an-trano ianao roa na telo mivory amin'ny anaran'i Jesosy, eo afovoan'i Jesosy. Fa mitinana daholo ihany zany rehetra zany. Fa tena zavatra diadavin'i Jesosy ianao tafara sy tafakambana aminy ampanahy. Zao no natoko fahefatra, hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Fa zany ny diadavin'ny Tompo, hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Inona tsara zany no atao rehefa mivoaka amin'ny Babilôna, mivoaka amin'ny atoko fivavahana, mivoaka amin'ny fikambanana, mivoaka amin'ny fangejan'olombelona sy rafitr'olombelona sy ny didin'olombelona, olona afaka ianao amin'i Jesosy. Matoky ny fanamasina. Timoty voalohany toko fahaenina andininy fa 1:10, fa ianao kosa ary lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra zany. Inona zavatra andresahana teo, rehetrarehetra andresahana teo, sy zay rehetra hoe olona ao anatin'ny fitiavan-karena sy te hanan-karena sy te hanambola amin'ny fivavahana. Fa ianao kosa ary lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra zany ka miezah mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ao amin'izany no nantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo maso ny vavolombelona maro. Zay zany ny zavatra apetraka ny Tompo aminao hoe mandosira. Dia rehefa mandositra dia hozy amin'izay izy hoe miezah mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Dia ao amin'ny Timoty faharoa ihany koa toko faharoa andininy faharoa amby 20, fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana. Eo foana ilay izy fahamarinana, finoana, fitiavana. Efa voalaza tamin'ilay teo aloha dia mbola voalaza ato koa, fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Zay zany le zavatra takin'ny Tompo, amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio ihany. Fa raha olona tsy ao anatin'ny fo madio tsy afaka hiarahanao intsony raha resaka ara-pivavahana, resaka fifandraisana ampanahy amin'i Jesosy ny resahako fa tsy hoe ny eto amin'izao tontolo izao tsy azonao ialana sy azonao ialana ny any am-piasana sy ny manodidina akory, fa le fiarahana mivavaka mihitsy ny tena lazain'ny Tompo mihitsy hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy, miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Olona voadio ndrany Jesosy zany ary olona
mikasaka ny fahamasinana, mitady ny sitrapon'Andriamanitra ary olona miomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ahoana tsara no atao ary rehefa mivoaka? Zay zany afa anankiray zay hoe fantaro fanamasina noro anao. Fa voalohany indrindra ianao sy ny fanamasina mihitsy aloha ao an-trano. Tadio tsara ny tenin'i Jesosy any amin'ny Luka Jaona 4:40. Jaona 4:40 dia ny tenin'i Jesosy hoe za tsy hamela anareo kamboty fa hankaty aminareo ary hiala ako. Fa rehefa hiala dia haniraka anareo amin'ny anareo ny mpananatra. Izy io mpananatra io ny fanamasina io. Raha lasaina bavy izay manaraka an'izao teny izao, ho anao koa ny fanamasina. Rehefa nibebaka marina ianao, rehefa nandray an'i Jesosy ianao, tempolo ny fanamasina ianao. Efesianina 1:7 dia hoe vao hisy tombo-kase ny fanamasina ianao. Dia Korintianina 2:9-7 tanoany koa dia hoe tempolo ny fanamasina ianao. Zany hoe mila matoky an'io fanamasina io ianao. Io azo atoka hitarika amin'ny marina rehetra. Zay koa lazain'i Jesosy hoe tsy ilaza momba azy ny fanamasina fa ilaza ny momba azy rehetra momba dia ho lazainy. Zany hoe aza matahotra ianao raha mivoaka amin'ny Babilôna hoe dia iza no alehako, iza no atolo. Ny fanamasina tonona, ny fanamasina ale, ny fanamasina enona. Fa voalaza mihitsy hoe hitarika anao amin'ny marina rehetra io ary ny zavatra ho avy ary ampianariny anao. Miantehera zany amin'ny fanamasina. Tsara ny boky tsara ny hoe karatra hoe misy fandarana hoe tia indray ny teny vakina, tia ny teny vakina. Fa indray reny ara-nofo ary ara-tsaina. Fa ny fanamasina manome anao amin'ny fotoana mamety azy mihitsy ny teny tokony ho raisinao, ny olona tokony atononao, ny zavatra tokony ataonao. Tena hoe miantehera amin'ny fanamasina. Mivavaha ao an-trano, manana fotoana mitokana. Any amin'ny Salamo 1:20 Davida dia miteny mihitsy hoe za indray tonga alohan'ny maraina iaonako aminao. Zany hoe le fifandraisanao manokana amin'i Jesosy kolokoloy amin'izay rehefa nivoaka ny Babilôna ianao. Fa za miteny anao ary vavolombelon'izany sy ny ray tatoa maro amin'ny Tompo rehefa navoaka ny Tompo tao Babilôna izy ary niantehatra tamin'ny fanamasina dia tena marina io Jaona 4:10 hoe entiko ny ondriko, entiko mivoaka dia manaraka azy za eo anoloany, mivoaka sy miditra izy mahazo hoanina. Tena velombelona ara-panahy zany ny tompoko, velombelona ara-panahy zany, mandresy fahotana zany, tsy tian'izao tontolo izao tsony zany, tsy tia ny fahalitoana tsony zany, mandresy ny nofo zany, mandresy ny fanahy ratsy zany, satria efa nitoetra ao amin'i Jesosy. Mitoetra ao amin'ny fanamasina. Babilôna anie tsy mandresy ny fanahy ratsy, Babilôna anie tsy mandresy ny nofo, Babilôna anie tsy mandresy an'izao tontolo izao satria izao tontolo izao misy ary ny ao Babilôna. Ny nofo mihitsy ary ny manjaka ao ary satana mihitsy no baika ao. Fa rehefa ianao no entin'ny Tompo mivoaka tao Babilôna, mivoaka tao amin'ilay fahalitoana sy ny faharatsiana rehetra, mitondra anao i Jesosy mpiandry tsara. Tsy matorina rendrena ny mpiandrin'i Israely, tsy matorina rendremana, miaino anao foana io, manaraka anao foana io ary ianao manaraka azy. Izy no arahanao fa tsy ianao no mitondra azy. Ary Davida koa dia miteny hoe mifoha amin'ny alina mihitsy ahako dia mananatra ny foko dia misy fiderana ny Tompo atao anatiko. Zany hoe zava-dehibe le fitarihan'ny fanamasina rehefa nivoaka ny Babilôna ianao, fa tsy hoe nivoaka fotsiny ianao. Raha nivoaka fotsiny ianao dia tahaka ny olona mpiomy ianao, ny olona mpanohatra fotsiny ianao. Fa mivoaka dia miditra ao amin'ny vavahady dia Jesosy Kristy, dia manana fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy. Tia ny teniny, omena anao foana ity teny ity, raiso isan'andro. Fa rehefa mivavaka ianao hoe omeo Tompo, inona ny tianao ambara amiko, tena lazaiko anao fa miteny aminao io fanamasina io ary manoro izay teny tokony ho raisinao isan'andro io. Rehefa mivavaka ianao hoe ampianaro azy sitraponao Tompo, manoro anao hoe ara-mampianatra anao izay tokony ho alehanao, izay tokony ho ataonao, satria tempolo ny fanamasina ianao. Mba hiova anie ny fisainanao sy hiova ny fijerinao. Fa tany amin'ny trano fivavahana ianao, tany amin'ny tokom-pivavahana dia napetraka foana hoe misy mpanalalana anao amin'Andriamanitra, misy mpanalalana anao amin'i Jesosy, dia ny olom-boaositra zany, ny lehilahin'Andriamanitra zany na vehivavin'Andriamanitra zany. Ary rehefa anatona n'Andriamanitra ianao, anatona Jesosy ianao, dia mila manatona ny olom-boaositra io, mila manatona ny lehilahin'Andriamanitra io, mila manatona ny vehivavin'Andriamanitra io. Diso zany, disoko zany amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy zany ny fahamarinana. Fa voalaza mihitsy ao amin'ny Petera voalohany hoe ianareo dia vato verina, ianareo dia fatsaka-pisorona, ianareo dia firenena masina, ianareo dia olona l'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary ianareo dia trano fanahy.
arafitra hitoeran'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko faharoa milaza hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Izaho anatin'izany nofo rehetra zany, ianao anatin'izany nofo rehetra zany. Voalaza ao anatin'ny nofo rehetra io aveo hoe la iantitra ny zatovo zanakalahanareo zanaka vavinareo ny ankizinareo zany hoe ny fanahy masina nomena ho an'izay mibebaka, nomena ho an'izay mankatoa, nomena ho an'izay mangataka. Iza ao aminareo no angatahany zanany mofo amin'ny azy vato, angatahany hazan-drano amin'ny azy menarano. Ianareo ray na dia ratsy azy mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo. Tsy maika avany rainareo any an-danitra ny anomenareo ny fanahy masina ho an'izay mangataka. Fanahy masina tompoko raha lasa anabavy, fanahy masina tsy mamitaka anao, tsy mamery anao io, fa rehefa ianao no miantehatra, miantoraka, tena hoe amin'ny teny frantsay izy mialatsy fa teneko amin'ny teny frantsay hoe misabandonné complètement, totalement amin'ny fanahy masina. Tena manoro anao ny fahamarinana io. Miteny anao io hoe ialao ny koralina ao anatin'ny fizangajangana sy ny fahalotolo, ialao ny trano fivavahana ao anatin'ny fitiavam-bola, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fiakanjo mamofady, ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny fiasaram-belatsy. Miteny anao mihitsy ny fanahy masina hoe mivoatao ianao fa tsy mety aminao intsony. Ary rehefa mivoaka ianao ampianary ny fahamarinana rehetra. Mosesiny hoe tany anefitra izy rery 400 taona nampianary ny fanahy tany. Zay vao nandeha namoaka ny zanak'Israely tany Egypte. I Jaona ne sesitany tany Patmosy, izy rery fa tany izy no nomen'Andriamanitra an'ity apokalipsy iray manontolo ity. Ary Petera sy Jaona sy Jakoba ane irery tany tendrombohitra, tany nahitan'i Jesosy niova endrika. Hitanao amin'izany fa le fiarahana amin'ny tompo personnel, zafady fa asiko teny frantsay foana. Irery zany io, intimité zany hoe fanekekezanao amin'ny Jesosy, anananao ny baiboly, anananao ny hevitra mangingina, anananao ny fanahy masina, anananao Jesosy ampy zay. Aveo izao miteny mety hiteny aminao hoe ty misy boky afaka vakiana, ty misy site internet afaka arahana, fa indraindray tsika tsy miantehatra amin'ny fanahy masina, fa avy hatrany dia boky ny raisitsika, avy hatrany dia raha lasainabavy no atontsika, avy hatrany dia site internet no tena vonjentsika. Fa mialohan'izay rehetra zay, ianao rery miaraka amin'ny Jesosy mihitsy aloha, ianao rery miaraka amin'ny Jesosy mihitsy aloha maraina na vao amin'ny alina, ianao rery mitokana mivavaka mandray ty ten'Andriamanitra ty. Fa lazaiko anao fa tena hoe akafia ty ten'Andriamanitra ty ianao, ary tena iravo ifaly mihitsy ianao hoe tena ay zany le miaraka amin'ny Jesosy. Fa za vao geza taria Babilôna taria tamin'ny fombafomba-pivavahana sy ny ravidravitra sy ny toerana lesy alahady zao marina arahana isan'andro, mangeja anao reny. Fa rehefa nivoaka ianao, tsy iainan'ny olona ao Babilôna ny iainanao, ary teny anao izy hoe sekte anao, mpikomy anao. Tsy maninona zay filazany azy fa Jesosy ary natao hoe Belzeboba, ka maika mofa ianao. Fa sambatra ianao raha tenenina safiana ratsy noho anaran'i Jesosy, miravoravo ianao fa lehibe ny valim-potoanao any an-danitra. Fa zay koa no natao tamin'ny mpaminany rehetra, dia tena te hametraka aminao hoe andramo ane zay, andramo zay, miantehera fotsiny amin'ny fanahy masina, tsy hamitaka anao, tsy handiso anao io. Tonga dia raha misy olona tonga ary eo anoloanao tonga dia fantatrao ny toe-pony io, fantatrao ny toe-tsainy io, fantatrao ny momban'io hoe manana an Jesosy ve ty arazo iarahana manoto. Fanahy masina zany tena hitarika anao amin'ny marina rehetra. Fa za kory tsy miteny hoe tsy ilaina ny zoky ala-panahy, tsy ilaina ny hoe fa manana Jesosy, ilaina dia ilaina ireny. Satria izay napetraka ao amin'ny Efesiana hoe napetraka ministera 10 mba ho fampandrosoana ny fiangonana. Fa alohan'izay rehetra zay ianao sy Jesosy rery mihitsy aloha ny fanahy masina efa ao anatinao. Dia aveo anao atoron'ny tompo, ty misy raha lasaina bavy tovy fijery manana farisean-dahatra, ty misy mpiray-tam-po amin'ny tompo, lasa misy olona vitsivitsy arahanao miaraka amin'ny Jesosy isan'andro. Zay le toro-hevitra afaka atoroko, afaka azavaina aminao fa ny fanahy masina hitarika anao amin'ny marina rehetra, ary tsy hamitaka anao, tsy handiso lalana anao io. Fa izao miantehera aminy, ary aza manamafo amin'izay zavatra teneniny, rehefa miteny izy dia ankatoavy. Arakaraky ny ankatoavanao no amahany anao ho amin'ny fahalalahana, arakaraky ny ankatoavanao no amenony anao hatrany amin'ny fahafenony rehetra, ary alalan'i Jesosy ianao. Tsy avesatra aminao intsony ny mivavaka,
tsy avesatra aminao tsony ny mandinika tenin'Andriamanitra, tsy avesatra aminao tsony manao fidera, fa rehefa le fanahy masina ny ao anatinao dia mandeha ho azy ny fiarahanao amin'i Jesosy, ary ho Jesosy mihitsy no tianao, Jesosy mihitsy ny ankatoavinao, Jesosy mihitsy no arahanao. Halleloia, halleloia. Mbola manasa anao mihitsy hoe amin'izao fotoana mivavaha eo am-pitoerana eo, Jesosy mahita anao eo, ary tena hifony izay rehetra tsy ankasitrahana, ary tapao izay hevitra aza manaraka izay tsy sitrapo. Ho azy ihany ny voninahitra, fanahy masina hitarika anao amin'ny marina rehetra. Amen.